ireo tao efa perikiotatsika izy ty tamin'ny 2017 perikota petsikaina zany fa afery fanamasina amintsika iray azo lazaina hoe fiainatsika tsy mitsika malagasy any fa fiainana ety an-tany no mivalana rehetra dia fiainana eo ambany ariky ny fahafatesana fiainana eo ambany ariky ny fahafatesana dia anatin'izany menompo atsika ty texte ty ary ny afatra dia zao raha ho tonga ny fahafatesanao anatin'izao corona zao na afaka fitontolo raha ho tonga ny fahafatesanao fionana amin'Andriamanitra ve zany fahafatesany tenanao zany sa fionana amin'ny diso ny fionana amin'Andriamanitra ve ny fahafatesanao raha tsy zay tonga ihany sa ho fionana amin'ny diso na zay fotsiny arahan-tadidinao ny tena voa efa fampietrentananao zany amin'ny ampitenanao rehetra ary sambatra ianao iasan'ny fanamasina ka resendraka tsy tiako ny fionana amin'ny divony zany fahafatesako zany fa araky ny teny Isaia tompo ampianaro arana ampianaro ao zay lalana tokony alefa tena vonina ampianarina sy aino zay zany dia afatra hoe solutionana amin'ny vola ny fahafatesanao raha zay ny famarinana voalohany menompontatsika ravandiso fantaro fa io fahafatesany tena efa mireseny Jesosy fahafatesany tena dia efa mireseny Jesosy zay ny fanarinana voalohany nde jerentsika Hébreu 4:10 amin'ny anarana Jesosy koa satria manana ny famandrany zaza isika zany dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesany ray manana ny herin'ny fahafatesana dia mirevo ary mba nahafany izy zay rehetra nandany ny fiainany rehetra ka ny fandevozana no mitaratra ny fahafatesana tsarove fa efa nireseny Jesosy tao amin'ny nofiny sy mirano io fahafatesana tsy tsy andalovany niofotsika sy miratsika hoe alanao avelona ntsika zay ny fiheverana riava sy ny fahatserovana ny fahafatesana dia tena hoe zavatra manahira ny olombelona asaina olombelona azy zavatra manahira zavatra mampatahotra azy zany momba ny fahafatesana zany ary zany eritreritra momba ny fahafatesana zany dia tena hoe miraikitra ao amin'ny fon'olombelona na izy ary efa mino reny mpandinika fivavahana historien de religion reny dia mafantatra ny zavatra teneny hoe fivavahana lehibe rehetra maneran-tany atry ve misy ny fivavahana dia hoe zavatra tokana ny masoa ninona fomba hanomany azy ary ninona fomba hiatrehany azy zavatra tokana no ifantohan'ny fivavahana rehetra dia ny
Natsotan'Andriamanitsika hoe sika atao baiboly, sika atao ty ho an'ny levoty manana ny teny famarinana kasika ny fahafatesana, kasika ny fahotana. Satria ty boky ray manontolo dia zavatra tokana ahoana ny amonjenany io amin'ny fahotana. Inona nataony Jesosy avy? Mahita izy hoe Satana manana ny herin'ny fahafatesana ny andiny fifatramoa. Fa mahita moa ny devoly no manana ny herin'ny fahafatesana. Devoly ny fantatsika no mitarika ny olona halota. Dia rehefa malota ny olona fahafatesana amin'ny rafitina zany hoe zay devoly manana ny herin'ny fahafatesana. Jesosy izy nahitan'izany Jesosy tsy nandresany Jesosy tsy nandresany devoly avy amin'ny lanitra izy tsy nandidy amin'ny devoly avy amin'ny lanitra izy fa nidetsikely tetentany satria nosorany vonjena dia tafy nosorazy nanaiky sedray ny devoly tamin'ny alala fahafatesana izy riga ny herin'ny fahafatesana riga ny herin'ny fahafatesana. Tsy midiky zany hoe tsisy tsony ny fahafatesana, tsy midiky zany hoe tsy manao ny ataontsony devoly, fa tsy manana fahefana amintsika tsony na ny fahafatesana na ny devoly, tsy manana fahefana niny amidantsika ho an'ny fahaverezana mandrakizay. Fahafatesana tsy maintsy isy foana. Fa le barainy dia hoe fahafatesana tetezana hita mahitsy makany an-danitra sa makany ny fiainana. Ary tonga Jesosy andringana ny devoly zay izy andringana amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana. Tonga izy andringana ny devoly ravaka ary tonga izy anafaka antsika amin'izay hoe amin'ny fosiny tahotra ny fahafatesana izy. Devoly sady manana ny herin'ny fahafatesana dia devoly mampatahotra. Andriamanitra tsy mampatahotra zany avaka fa devoly mampatahotra antsika dia misy io dia zay mpisitolana hebreo hoe fiainany manontolo eo anatahotra ny fahafatesana. Ary manao an'izao ka ary tsy manao an'izao ka aza manota fahadoka fomba hanazatsika eo an'izao ka hatramintsika kristianina lahadivarainao an'izao asanataiambonana okizay mihitsy no fivoriam-bavaka io ka samy olona takeny devoly zany samy olona miainy ao anatin'ny tahotra ny fahafatesana ary andevozy ny tahotra ny fahafatesana. Tenyle mandringana le manana ny herin'ny fahafatesana zany teny zany. Ary inona natonga azy ho faty? Andringana ny herin'ny fahafatesana, andringana ny devoly ary tonga azy ho faty izy ary mitsangana tamin'ny maty izy mba hanafaka amin'ny fahotana. Fa ny fahotako araka le teniny teo, ny fahotako no ananany devoly hery amiko, nananany devoly hery amin'ny fahafatesana ka ampidirany ihany ny fahafatesana sy ny fahafatesana mandrakizay. Ovay fijerinao ny fahafatesana ihany. Aza matahotra fadiranova ohatra n'intsony zany hoe fahafatesany tena zany. Fa raha matahotra fadiranova ny fahafatesany tena ianao milazanao fa rehefa maty tena entinao manana anteto amin'ny devoly. Efa ringa io, efa ringana le manana ny sela io, rehefa tsy mino an'izany ianao manana rendez-vous amin'ny devoly ianao amin'ny fahafatesana. Fa atao fotsiny hoe toera fahotana fa zany fahafatesana Jesosy eo amin'ny Jesosy. Zay ny famarinana voalohany, fahafatesana efa resy. Aza matahotra fahafatesany tena haka izy. Famarinana faharoa izao manambara ny tenany Jesosy manambara ny tenany Jesosy. Manambara ny tenany ho mpisorona be izy, mpisorona be nanatanteraka tamin'izany fahafatesana zany fanavotana ho azy. Dia rehefa itsika ny
faenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo. Enina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo amin'ny alalan'ny Jesosy. Fahita marina fa tsy anjely ny vonjely, fantaranaky Abrahama ny vonjely. Ko amin'izany dia mendrika mba atao tahaka ny raharaha amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho sorona be mamindra somary ny amin'Andriamanitra mba hanaovana fanafodana no ny le fahamarinana voalohany zany aza matahotra ny fahafatesana tena mihitsiny rehefa nresiny Jesosy. Zay fahamarinana fahaoly aho ho an'olona izay tsy fianana raha-povoany devoly amin'ny andro hafatesana dia mafantatra izy mitahiry an-tsaina izy hoe aha Jesosy sorona be araka ny andiny fafito ambin'ny folo nanao fanavotana no ny tsiro. Jesosy sorona be nanao fanavotana no ny tsiro. Jesosy sorona be nanao fanavotana no ny kely. Jesosy nanino? Ino no dikan'izany? Eo kaohatry ny fahafatesana. Satria ninina ezaka nataon'ny olombelona dia hoe nanjavozavo momba tsy ao ambadiky ny fahafatesana, momba tsy ao ambadiky ny fasana. Ary na dia tao amin'ny testamenta taloha aza olombitsy takan'ireny Abrahama reny, takan'i Davida, tena ny marina fisiany izany fitsangana tena matsaka ho an'ny sasany nanjavozavo. Dia izay fanjavozavon'izay no manampitraka amin'ny tahotra ny fahafatesana. Efa resy ny fahafatesana iny. Fa inona zavatra amin'izany eto hoe io Jesosy nandringana ny elany devoly dia sorona be nanao fanavotana no ny tsiro. Sorona be nanao fanavotana no ny tsiro. Zany Jesosy. Satria le tahotra ny fahafatesana ka ohatsy eo ambadika manjavozavo ary kretenina to tahotra ihany ndry ny fanondro amin'izany fahatezerana Andriamanitra izy. Zany mambaram-baiboly ihany. Ary Jesosy tao anatin'le asa nanan'Andriamanitra azy nanao asa sorona be, nanao fanavotana no ny heloky. Zavatra roy aho tombon'le teny fanavotana io ao amin'ny soratra masina. Le hoe fanavotana dia hoe fanefana vidikely, fanefana vidikely, ny expier zany teny frantsay, nanefa vidikely. Zany nanao Jesosy. Ary nanan'ilay fomban-drazana roa misy an'izany sorona fanefana vidikely zany. Misy azany ao rehetra zay. Zay natao Jesosy teo misy fizadia nanefa vidikely izy. Ary faharoa izy miteny nanao fanavotana no ny heloky dia hoe nanao sorona fampionona fahatezerana, fampiononana fahatezerana. Asa nanao an-tsaina moa zany le amarena système religieux tena mino Andriamanitra izy mino an'izao izy fa tsy mahafantatra izy hoe mila manefa vidikely ary maraha Jesosy hoe no fanefana vidikely keken'Andriamanitra, mila mampiona fahatezeran'Andriamanitra ary miraha latsaka teo amin'ny asy-fijaliana izay ihany tsy raha olombelona tsy raha rabika. Izay no mampitony fahatezeran'Andriamanitra. Sotran'Andriamanitra ihany ny amin'ny asa amintsika fampatsiaza amin'izao rehetra. Azao izy zay natao amin'ny asy-fijaliana teo aho nanefa vidikely nampiona fahatezerana fa ho an'olona zay manaiky an'izany, ho an'olona zay mideran'Andriamanitra noho izany fa tsy mianatra katekisma zany fotsiny dia avosin'Andriamanitra izy. Mena fely, mena mentolona vaovao handavana amin'izay ny fahotana sy ny fely.
aloha zany ny famarinana fahaty raha hoe ampiarina amin'io sy tena hoe tsy fiarana rahampivoabovo raha zay matery hoe fiainako fiainako dia hoe efa nalamino sorona be io momba fifandraisako amin'Andriamanitra tsisy fahatezerana miaka-mikotsony avy amin'Andriamanitra misy ary tsaroko zany amin'ny fiainako andavanandro raha tomponinako rehefa teneny izy zavatra teneny vaty na teneny zanaka na teneny mpiara-monina teneny farany zay manafotoana farany zay mahatezitra satria nanao tsy feny nanao tsy fanao izy matsiaro zakotoan'Andriamanitra iarana fahatezerana tsy azo ivarozana tahaka rehefa nirahan'i Jesosy sorona be fanafodana vidy kely fampinonana fahatezerana ho ataony azy occasion ny zavatra rehetra manafotoana anao atserovaro enondrina le nanafotoana an'Andriamanitra ka voaterana ny fasana an' Jesosy sorona be amin'ny fanafodana anao nomenao ary efa afaka miherika efa teneto nafaka ray nafaka safotoana raha ampivoan'Andriamanitra zany fa tsy ampivoan'ifo famarinana fahefana Jesosy ava sorona be araka lazana teneny fafitandrofoteny nanao fanafotana izy zay natao hoe nalefa vidikely mampifilina fahatezerana ary nanome dia fahatefarana dia sorona be mamonjy amin'ny fakapanahiko rehetra mamonjy Jesosy sorona be mamonjy amin'ny fakapanahiko rehetra dia rehefa itsika ny andiny fahavalobofolo ny anarana Jesosy fa satria rehefa nankena amin'ny fahaolana entiny dia mahavonjy izay arepanako izy mahavonjy izay arepanako izy satria zany tafinosra dia izy koa tafinosra avaka fatany tsara zay momba fatany vatany fatany fiaina fatany fisaina fatany eritrery fatany atom-panahy fatany falele satria mitafy ny famana izy famanina izy matsaka sorona be le sorona be dia le Andriamanitra azy le mandriamanitra azy le mandriamanitra azy nanao fanavotana ny heliko zay voalaza teo tsy voalaza tao fa anatin'ny Jesosy amin'ny mampisorona be azy amin'ny mampamonjy azy ankehitriny izy eo ankavanan'Andriamanitra miaro fonao fa tsy ampy zay tsy ampy zay filazana Jesosy le mpisorona be io ankehitriny mbola teny hoe hanampy hamonjy amin'ny fakapanahiko rehetra zany no tsy manam-pahao any Jesosy avana mandriamanitra mpisorona be azy dia hoe afaka manatrika izy nazanaizy ma hoe tafinosra azy mafantatra nosra izy anika hoe rehefa toto ny fakapanahy afaka fakapanahy izy tonga dia mahita ary tsy ho mahita fe mahita izy fa mahita izy dia tsy ho mahita fe mahita izy fa mahita izy dia mioma ny amonjy ahy raha mihintsy vonjy fa sary tsy maintsy vonjy ianao no tsy maintsy vonjy dia kakan'izany ny vonjy fa zavatra tedaviny sorona be io afa satria velona manakizay izy ary manandrika izay izy Jesosy anatiny fakapanahy araha hoe fakapanahy io occasion tenenanao amin'ny Jesosy sorona be
commencement. Jésus, enfin, Jésus, tout vient de nous, tout vient de nous. Oui, futur, famille de la vie, nous ne sommes pas capables, c'est pas de faire pour nous. Rala snayo suna bisa mengatakan hal kami terfola kami yang syukur kami yang berfana sampai pada sampai hari fasal fungsi evoluar evaris untuk jadi lebih firman dan dia berfakati sampai faham surnabe nanatantera ka fanafitana amin'ny herintsika izy afate solona be velona manakizay any an-danitra izy fonao antsika fa ny danitra izy manatrika atsika ety an-tany amin'ny lala fanamasika azo antoka tantera fa ninina circonstance tena na hovina na hovina tantan'izany fa afatesana tena tsika iavana eraha-devo amin'andriamanitra fa tsy raha devo amin'ny devo ho amina fahasoavandoa safidy manao anazy